Taranja kickboxing indray mankalaza ny fahatelo taona niorenany ny club antsoina hoe ny kickboxing Lion Force izany isy ary ny ady-goavana izay karakarain'izy ireo amin'ny fahafolony amin'ity afaka andro vitsivitsy izany ka etsy Akondrano no anatanterahana izany 10 ireo ady-goavana ho karakarainareo ka anisany andrendreny amin'izany ny fihaonana eo amin'ny Julien sy Todsoa. Rehefa nitsangana ara-pomba ofisialy ny 10 aprily 2024 dia ankalazany fahatelo taona amin'ity taona ity ny club kickboxing Lion Force mba hoentina mankalazana izany ary dia karakara katrokady misy 10 etsy amin'ny dôme izy ireo amin'ny asabotsy 3 aogositra ho avy izao. Club 12 avy eto Andrenivohitra miampy club iray avy any Toliara no nasaina haka handefa apikatroka amin'izany. Saika ireo kalazalahy sy vavy amin'ity taranja kickboxing ity avokoa no hiatrika izany araka ny fantatra. Anisan'ny tena andrasan'ny maro ary sy ny adiny Julien avy amin'ny Sagesse sy Todsoa avy amin'ny Kosfa ho an'ny sokajy lasaky ny Impolklao. Ao ihany koa ny an'ny Commando Lion Force sy Billy avy ao amin'ny GLSS ho an'ny latsaky ny 17 Samy lazan'ny fahavononany fampiantsy avokoa moa ireo mpikatroka ireto ka nampanantena nanome fahafapo ny mpijery amin'ity Grand Défi de Mada karakarain'ny club ny Lion Force ity. Mafy tokoa ny nametrahana ny discipline satria izay ny fampifezana tany am-boalohany. Tanora no tezaina dia izany tanora tezaina izany aloha voalohany indrindra miainga avy amin'ny fianarana tsy maintsy mianatra bakely ao anatiny ary efa tsy mianatra intsony dia tsy maintsy mijery tontolo miasa ihany koa fa tsy mety izany hoe mirenireny fotsiny izay zany satria ny fakapanahy zany amin'izao zavatra misy izao zany indrindra amin'izao fiainantsika izao mafy ka izay discipline zay zany entitra dia entitra mihitsy ny club zany amin'ny fanatanterahana zany sy mijery ary araka lazaiko teo hoe tsy vitsy ny lokiziny dia zany atao zany izay lalàna mihitsy satria tsy manaraka izay fipetraka izay fampifehezana. Mariana fa koatra ny amboara ho zaraina ho an'ireo mpandray anjara dia hotolorana 10,000 ariary ny mpandresy raha 5,4 alina kosa ho an'ny resy. Tanjon'ny mpikarakara izao etsika izao ny hanome lanjatra ny taranja ity izay efa nitondra avo ny lazan'ny Madagasikara.